Salama tompoko, inona no antsoina hoe fahotana. Jaona voalohany tompo fatimy andiny fa 7 tapany voalohany avy hatrany no ndeha ovaikitsika tahaka an'izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra. Jaona voalohany tompo fatelo andiny fa 4 izay rehetra manota no mandika ny lalàna fa ny ota no fandikana ny lalàna. Fanaovantsika tsy fahamarinana zany dia midika fahotana avy hatrany. Ny fandikantsika ny lalàna ihany koa dia midika fahotana. Petraka amin'ny fanontaniana hoe tsy fahamarinana eny anivon'ny fiarahamonina sa ety anivon'ny fiangonana, lalàna eny anivon'ny fiarahamonina sa ety anivon'ny fiangonana. Romanina toko 10:13 avy hatrany no ndeha horaisitsika. Fatrany alohan'ny lalàna aza dia nisy ota tamin'izao tontolo izao nefa tsy isaina ny ota raha tsy misy ny lalàna. Tsy misy ozy izy ny ota raha tsy misy ny lalàna. Misy lalàna mifehantsika eny anivon'ny fiarahamonina eny. Misy lalàna mifehantsika ety anivon'ny fanomponan'Andriamanitra araka ny ambaran'ny Baiboly. Raha toka tsy nisy ny lalàna mifehy dia tsy noresana akory ny fahotana. Fa io ny foa vao mipetraka zany lalàna hoe tsy azontsika atao ty, mbola minima andika an'iny ihany tsika dia ota izay no iantsoana azy. Fa inona ary no mahatonga an'ireo anakoroareo ifandray ana io eny anivon'ny fiarahamonina zany ana ety anivon'ny fiangonana dia mitovy hatrany ny amin'ny hoe fandikan-dalàna manota foantsika ny tikany rehefa manao an'izany ihany koa ny tsy fahamarinana. Raha toka aka ohatra tsotritsika dia mazava no antony izay mampifandray azy. Resaka momba ny lalàntsika ao amin'ny testameta taloha dia misy kajy 4 ngeza be ny lalàna rehetra ao ny antsoina hoe loi cérémoniale, ny loi morale, ny loi sacrificielle, ny loi sacerdotale. Ny loi cérémoniale dia fantatsika tsara fa mifandraika amina resaka fety maro isan-karazany any. Ny loi morale dia mifandraika ny amin'ny lalàna ara-moraly izay ny feny zanak'Israely tamin'ny fotoan'androny. Loi sacrificielle dia fantatsika tsara ihany koa fa izay lalàna mifeny fanaovana sacrifice rehetra teo amin'ny tempoly ary ny sacerdotale dia mifehan'ireo mpisorona maro isan-karazany tamin'ny asa fisoronana izay nataony. Raha tonga dia olazaintsika tsotra izy aty amin'ny testameta vaovao dia ny lalàna cérémoniale zany ravo zany tsy misy mitahaka an'izay fanaovana azy intsony ny mahakasika ny amin'ny hoe fanajana ny fety sy izay hoe zavatra tsy maintsy atao amin'ny karazana andro maro isan-karazany ireny tsy misy mangataka an'izany intsony aty. Ny loi sacrificielle na ny fanaovana sacrifice dia tsy misy mangataka an'izany intsony koa aty ny amin'ny hoe rehefa manota dia ndana mamono ondry, ndana mitondra tomona kely vonoina sy ny sisa. Ny loi sacerdotale ihany koa izay mifeny mpisorona maro isan-karazany tamin'ny fotoan'andro tsy misy mitahaka an'izany intsony koa aty amin'ny testameta vaovao satria maninona aty tsy na ny mpisorona arany aty Madagasikara fa io dia isy hoe taranaka-arona zavatra impossible zany tsy misy taranaka-arona ho tonga mihitsy aty amintsika aty tsy misy tsony amin'ny hoe tsy maintsy ohatr'izao ny refin'ny akanjonareo tsy maintsy ohatr'izao ny fombafomba ataonareo alohan'ny hidiranareo amin'ny efitra masina indrindra tsy maintsy mitoka tena mandritry ny herinandro zany zavatra nisy taloha zany rehetrarehetra zany dia tsy hitantsika miverina aty amin'ny testameta vaovao intsona. Inona no mbola miverina sy ambaran'ny ten'Andriamanitra aty amin'ny testameta vaovao dia tsy inona akory fa ny loi morale na ny lalàna ara-moraly. Fa inona ary zany ty lalàna ara-moraly ty dia tsy inona akory fa io lalàna mifehy antsika ny anivon'ny fiarahamonina io tsy azo atao ny mangalabadin'olona ny mijangajanga, tsy azo atao ny mamono olona, tsy azo atao ny mangalatra. Zavatra tahaka izany ilay antsoina hoe lalàna ara-moraly ary zay no mahatonga ny amin'ny hoe izay lalàna andraran'ny fiarahamonina antsika nefa mbola dikatsika ihany manoto izay tsika nydika satria manina ny lalàn'ny fiarahamonina ara-moraly dia noraisina ihany avy ato amin'ny lalàn'ny Baiboly ara-moraly ary izay ihany koa no miverina aty amin'ny testameta vaovao. Andeha faranantsika hatreo aloha mba ahafahantsika mandray azy tsara ny amin'ny tianio ity ny antsoina hoe fahotana dia tsotra ihany. Tsy fanaovantsika fahamarinana ninina karazana tsy fahamarinana ataontsika ny anivon'ny fiarahamonina io dia tadidio sy fantaro fa manota izay tsika nydikany ny fandikantsika ny lalàna na io ny anivon'ny fiangonana na iny anivon'ny fiarahamonina dia fantaro tsara fahotana no dikany izany. Dia metraka ny veloma mandra-pena mandra-pitafa ho amintsika ho amin'ny manaraka indray samiary ho tain'Andriamanitra veloma tompoko.